Salama tompoko, ny fitiavana sy ny kristiana fizarana fahatelo amin'ny dimapolontsika androany ndao ho resantsika manokana amin'ny tianio ity ny mari-pana hamantarana ny olona tsotra. Avetrana dia ireo toetra miabo maro isan-karazany ananany anonde resantsika voalohany tsotra azy izay dia ny fahatsorana zany no mari-pana mahazo laka kokoa eo amin'ny toetrany amin'ny ankapobeny olona tony izy olona mahatsindry fo tsara amin'ny zavatra rehetra izay miseho ary vokatra izy tony izay dia tsy mba mora tezitra. Io zany na insultena tahaka ny inona azy izy ny olona rehetra mety tezitra, izy koa mety tezitra fa tsy mora tezitra. Olona tia fiarahamonina hono zareo ireny ary mahay mifandray tsara amin'olona be fandeferana ary vokatra izay izy be fandeferana izay dia tsy mba tia adiady na koa hoe mifanditra aman'olona. Mahay mifampiresaka tsara hono izy amin'ny siosiny tranga misy rehetra. Rehefa mandray fanapahan-kevitra hono zareo ireny dia tsy miankina loatra amin'ny traikefa ananany fa kosa miankina amin'izay zavatra misy na koa zavatra hita maso eo mifanohatra amin'ny olona tezidava fa ny olona tezidava rehefa andray fanapahan-kevitra dia izay traikefanana no abaribaro. Za fa niaina ny 10 taona, za fa nianatra an'io nandritro ny 10 taona noho izany zao zany zavatra ataontsika amin'io avy hatrany dia tsy sady hevitra fa zao ny hevitra zao. Ny olona tezidava manao an'izay fa ny olona tsotra dia tsy amin'izany loatra na dia ananany ary ny traikefa momba an'izany dia apriminy azy iny fa izay fanapahana iarahana miaraka amin'ny olona manapaka an'izay eo sy izay zavatra misy hita maso io dia miankina amin'izay no andraisany fanapahan-kevitra. Na dia ary zany rehetrarehetra zany dia misy ihany koa ireo toetra miiba ananany zareo ireny. Izy dia olona tsy dia mba manana tanjona loatra, tsy manana toetra mampiavaka azy loatra na koa ilay antsointsika hoe personnalité ary dia lasa miteraka olana be zany rehefa tena laliny ny toetra tsy manana izay mampiavaka azy tia dia tena olana be tokoa ary toetra miiba tokoa zany. Ny ankapobeny hono dia olona kamo zareo ireny manaiky ny zavatra rehetra na dia efa hita zao fa tsy rariny aza satria izay mihitsy le mahatsotra anazy tsy dia manana zavatra tiana manokana loatra. Io koa dia efa miankina mitovy ihany amin'ilay etsy ambony etsy ihany amin'ilay hoe tsy manana ny personnalité ny manokana. Efa manao zavatra dia mila maka fotoana betsaka. Inona no ohatra azontsika ho raisina amin'izany ohatra hoe ampanaovinao zavatra izy zao dia efa na zavatra tsy tokony ho vitany aza satria mety hoe tsy ampy ny fotoanany dia izy tsy mamaly anao zany hoe non za tsy hanao an'io tsy tsatrako io raha olona tezidava zao no menao an'izay tonga dia hoe tsy mety amiko tsy tsatrako io va aloha hijanona va amin'ny olona tsotra anazy dia iny tsy maninona va ataontsika hoe zay mety izay ny avaliny anao tonga amin'ny fotoana ifanomezana akana an'ilay izy dia inona tsy vita akory le satria le fotoanany mihitsy tsy ampy fa izy tsy samy tenanao fotsiny hoe tsy ataoko na tsy raisiko na hoe tsy vitako satria nahoana olona tsotra dia izay mihitsy ny toetra mampiavaka azy maka fotoana betsaka izy rehefa manao zavatra. Olona tsy mba dia tia fivoarana loatra koa zareo ireny tsy mametraka tanjona mazava mantsy izy tahaka ny olona tezidava. Ny tezidava ozy isika te tamin'ny heriny dia rehefa hoe zombio tsy maintsy zao rehefa manao zavatra dia mila zavatra ho top izy isika fa ny anazy dia miankina amin'ny zava-misy eo na fanapahan-kevitra na zavatra atao rehetrarehetra dia eny tsy maninona fa alohany dia amin'io na zavatra efa tsy mety zao alohany dia amin'io dia lasa olona tsy mivoatra mihitsy izy amin'ny fiainana vokatra izay fahatsorana ananany izay tsy mijoro loatra amin'ny teny amin'izay mahatsotra anazy zay dia tsy mba manana teny loatra hijoroana izy fa miankina mibetsaka amin'izay olona ifaneraserana eo dia tsy mba manana fanapahan-kevitra matotra koa zareo ireny tsy miteny zany izy na tonga dia hoe enina tsy fa mety amin'ny daholo eny zay mety aminao dia zay zany natao satria izay mihitsy ny mahatsotra anazy nefany dia ratsy zay zavatra zay olona mora ambakaina amin'ny mahatsotra anazy tsotra foana zany resaka eto dia arak'izay tokoa dia mora ambakaina izy na zavatra efa tsy mety ara dia tsy maninona mora kely manambaka anazy satria izy tsy mba tia ady amin'olona tsy mba tia mivazavaza aman'olona zany izy
de mora ambakaina kely izy tsy de miraharaha zavatra loatra na miasa loha ary de antony mahatonga anazy tsy ho tia fivoarana zany rehetrarehetra zany ohatra hoe indraminao ny akanjony anka na fa misy tasy be ary rovotra be no averinao aminy tsy esahany loha zany anka rehefa zany zavatra misy de efa fantatry ny olona hoe andranona ve ny olona tsotra be tsy manino zany averenao any fa tsy miteny zany iny na tsy mialatsiny kory ary le olona tsy manino zany izy satria izy tsotra mihitsy avokatra zany zavatra tena olana nateraka zany fa tsy misy mahatsara an'izany mihitsy kory ary de matetika hono zareo reny de aoriana amin'ny fanapaha-kevitra foana vao manenina ina mahatonga an'izany amin'ny matsotra anazy de rehefa mifampiresaka amin'olo eny rehefa mety aminao zany de tsy maninona fa aloha zany andeha amin'izao tsy maninona aloha andeha amin'izay rehefa lasa amin'izay izy tonga any an-trano any raha feo de any amin'izay izy vao maninona nefa ny amin'ny maha-olona tsotra anazy zay de tsy sakory ary izy miantso an'le olona aloha hijanona indray na ohatra fa de manenina ao anatiny fotsiny izy amin'ny lafiny iray de tsara ilay mari-pana ty fa amin'ny lafiny iray mila fitandremana be satria de tena mitarika olana maro isan-karazany raha hijery tena Andriamanitra mahakasika ny amin'izany tsika de tsy tena Andriamanitra manokana no entina amintsika fa ny tantarany Abrahama ahitantsika anio mari-pana io tsara mihitsy tao amin'izany lehilahin'Andriamanitra izany raha mamaky tsika any amin'ny Genesis 7:1-7 de mahita tsara fa rehefa niady ny mpiandrondry ny Lota sy Abrahama de inona nataony izy tsy tonga de niakatrafo raha tokony izy de hiakatrafo be izy hoe masoky anazy ny sisa de tsy mety amiko mihitsy ny zavatra ataonareo fa andanareo mandeha sy natsondrota aloha mba tsy siady amintsika aiza ny tianao ale akarenao sa akary raha ianatsimo ianao de zay anavaratra raha ikandrefana ianao zay atsinanana sy ny sisa za nalamy satria izay mihitsy ilay karakteran'ny olona tsotra mandamo amin'ny zavatra rehetrarehetra mahatrindry fo atony amin'ny zavatra rehetra ary rehefa mandray fanapaha-kevitra de tsy avokatry ny hoe experience nananana na inona fa io indrindra ilay hoe zava-misy iainana io de miankina amin'izay ihany no fanapaha-kevitra raisiny raha jerevantsika ihany koa ny amin'ny Genesis 20:1-2 de mahita tsara mihitsy tsika fa eto zao le olana be ateraky ty hoe olona tsotra ty fa rehefa tonga atao amin'ny tanàna anankiray Abrahama sy Sara vadiny de natahotra izy ny amin'izay hoe zavatra ho ataon'ny olona aminy de inona nataony amin'ny matsotra anazy zay de lasa tonga de nataony fotsiny le vadiny ndao ianao atao hoe anabavy koa de rehefa amin'izay mantsy de amin'izay ny olona eto an-tanàna tsisy aninona nahako zany fa satria anao tsara tare de mba mety ho alain'ny olona vady eto mihitsy ary ianao de mba afaka miasa eto sy ny sisa hita vokatra ilay fahatsorana de tonga amin'izany ny hafarany tantarany Abrahama ary jerevo tsara fa kely fotsiny ny tsy na tonga azo tradoza tamin'ity tantara ty satria nalain'le mpanjaka ary lay vadiny naika hovadin'ny mpanjaka mihitsy saingy Andriamanitra nanisy fray an'le mpanjaka tandreminao mikasika an'io tandre hitantsika fa olana be ity toetra hoe tsotra ity rehefa tsy haitsika mandanjalanja azy tsara amin'ny lafindray izy de tena tsara satria afahana mifandray amin'olona afahana manao zavatra maro isan-karazany fa amin'ny lafindray koa de tena izay hoe anafenana anty zavatra ratsy maro isan-karazany ary mety hiteraka fahavoazana be mihitsy ratsy atsika ny mandanjalanja azy tsaraka zay ny masaka azo natolotra tamin'ity anio ity andeha metraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indray samy arotahina Andriamanitra veloma to